Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Coronavirus mitandrina fa tsy matahotra. Izay no lohatenin'ny vidéo entina amintsika amin'ity anio ity. Tenin'i Jesosy Kristy io any Matthieu 5:20 rehefa nanazava tamin'ny mpianatra izy ny amin'ny krizy maneran-tany izay hitranga mialohan'ny farany. Dia io ny teny nampahirizany azy ny amin'ny hoe koa mitandrema aza matahotra. Rehefa miteny ary havana hoe aza matahotra tsy midika mihitsy zany manao hoe manamaivana ny fisian'ilay virus sika. Tsy midika zany hoe foana daholo ny fepetra rehetra sy ny fitandremana tokony atao fa miaraka tsara amin'ny aza matahotra ny fitandremana. Tsy midika zany hoe satria be dia be ny sitrana na hoe satria mbola tsy tonga any Madagasikara izy dia tsy tokony atahotra tsika tsy nohony amin'izany fa tena misy antony. Inona ny antony mahatonga antsika tsy tokony atahotra? Voalohany satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy no miteny hoe aza matahotra. Mba fantatrao moa miverina 7:70 anatin'ny soratra masina ny miteny hoe aza matahotra ary ny fiadanana sy fifaliana fitsarana izany ny tian'Andriamanitra ao antsika. Ny tahotra dia miteraka fikorotana-tsaina ary tsy sitrak'Andriamanitra ao antsika izany ka mahatonga anazy miteny mandrakariva amin'ny aza matahotra. Jesosy mihitsy no miteny manao hoe aza matahotra izay mamono ny teny any amin'ny Matthieu 10:20. Inona mety hamono ny tenantsika? Ny virus dia mety hamono ny tenantsika. Fa io virus io hoy izy manao hoe tsy mahay mamono ny fanahy, tsy ho tonga any amin'ny fanahinao io. Aleo izy matahotra izay mahavery ny fanahy, mahay mahavery ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo. Ny antony mahatonga antsika tsy tokony atahotra satria mampahory ny tahotra. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona 1:4-5 ary io tahotra io no nahatonga ny Davida any amin'ny Salamo 4:30 nangataka ao amin'ny 4 amin'ny teny manao hoe nitady an'i Jehovah dia namaly izy ka manafaka ahy amin'ny tahotro rehetra. Mba niatrika zavatra tahaka antsika koa Davida, zavatra miatra manaina mampatahotra ny amin'ny hoavy sy ny rehetrarehetra fa izao nangataka tamin'ny Tompo izy mba hiala ilay tahotra satria ratsy mampahory ilay tahotra. Ary mahatonga antsika tsy tokony atahotra dia satria fantatsika izay inoantsika. Mba fantatrao moa ny Andriamanitra izay inoantsika, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra tompony izao rehetra izao, manana ny fahefana rehetra amin'izao zava-misy rehetra izao izy. Ary io Andriamanitra izay tompontsika io dia Andriamanitra mahita izao zava-misy rehetra izao. Fantatra Andriamanitra amin'ny Tsipria no resaka coronavirus io. Ianao aza mieritreritra hoe tsy mahita an'io izy na mijery fotsiny an'io izy. Fa tena fantany io. Ny tokony ho fantatsika dia hoe tsy tokony atahotra an'io tsika satria ny Andriamanitra dia lehibe noho ny virus. Ary izao koa ny Andriamanitra dia Andriamanitra mamonjy antsika mandrakariva. Raha ohatra ka afaka miaro antsika izy ary raha ohatra ka tonga tokoa raha zany aretina izany dia afaka manasitrana ihany koa izy ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny zavatra rehetra dia nataon'Andriamanitra ihany asa asoa izay tian'Andriamanitra. Fampandanihan-tena ho an'izao tontolo izao ny fisian'io aretina io. Ary antsika kristianina dia olona manana fanantenana. Izany ny tena mahatonga antsika tsy tokony atahotra. Izany hoe na hiala ety ary sika dia fantatsika hoe hoaiza ny toerana misy antsika ka tsy tokony atahotra ny amin'izany zavatra izany tahaka an'izao tontolo izao sika. Inona ny tokony atao? Ny tokony atao ravana dia izao omeo an'i Jesosy ny fonao, omeo an'i Jesosy ny fiainanao. Fa ity izao tontolo izao ity dia fiainana tena marefo, tsy azo antoka. Tsy azo antoka fa na dia anio azy ianao manao fandaharam-potoana tahaka n'inona ny amin'ny Pasika dia rava daholo. Ny any ampitan-dranomasina zao dia ampitan-dranomasina dia tsy misy fampivavahana azo atao mihitsy ny intsony ao anatin'ny tsy fantatra fotoana tsy voafetra. Ka dia zavatra tsy azo antoka ty izao tontolo izao ty fa tororen'ny Tompo ny fonao. Ary efa andro farany izao miverena amin'Andriamanitra. Tadidio mandrakariva ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry teny ka hivavaka sy hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia haino azy any an-danitra aho hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Matoky ny Tompo ry havana fa ao amin'ny Tompo irery ihany no misy ny tena fiarovana feno ho antsika ao amin'ny zavatra rehetra. Ny dokotera dia mitsabo fa Jesosy ny manasitrana. Miezaka tokoa ny fitondram-panjakana manao izay fomba rehetra mba tsy hahatonga ny virus io any Madagasikara ary isaorantsika any amin'izany izy saingy tsy ampy izany. Fa tena mila arahana vavaka ary ny fiatoerantsika amin'Andriamanitra ihany no antoka ho any Madagasikara. Tsy hahatongavan'izany ihany fa zavatra kely foana dia efa mety ho tonga any Madagasikara izany virus izany. Kanefa dia izao
mila mivavaka isika mba ho arovan'Andriamanitra ny firenena, ny ankohonana, ny tenantsika tsiraray avy ary raha sanatrika tonga ary zany ka misy ny marary dia mangataka amin'Andriamanitra raha teo koa mba ho sitrana ao anatin'izany rehetra izany. Dia andehantsika hangataka amin'ny tompo mihitsy mba ho esorin'Andriamanitra mihitsy izany virus izany ka ho hita afaka fotoana fohy ny vaksiny sy ny fanefitra ahafahana miaro sy miady amin'izany virus izany. Dia izao koa ry havana araka ny fanambarako teo mitandrina ao zany mila mitandrina isika ka raha misy ny soritra retina miseho dia efa tsy tarehdretra fa tonga dia manantona toeram-pitsaboana avy hatrany. Mba ahafahantsika mitadidy azy dia reto misy nasiko fomba tsotsotra fahana mitadidy an'ilay soritra retina samihafa izay miseho midina tsikelikely voalohany aloha zany dia le fièvre le fanaviana miakatra be ny hafanana, faharoa dia manao sery ary fahatelo dia le mikoa maina, faefatra marary tenda, fahadimy dia le tratra zany sahirina avy miaina ary ny fahenina dia ny vatana ray manontolo mihitsy no reraka be. Rehefa miseho zay dia aza mijanona ao an-trano intsony fa tonga dia fa lasa avy hatrany mamonjy toeram-pitsaboana fa sao dia ilay coronavirus no mahazo anao. Dia mipetraka foana koa le fipetra samihafa izay tokony ho atao izay tsy mamahirana mihitsy ny mamerimberina azy ny amin'ny hoe manasa tanana matetika isika arak'izay azo atao amin'ny savony ary kosehana tsara ny tanana anatin'izany dia rehefa mikohaka dia tsy mikohaka ohatran'ilay mahazatra intsony fa dia efa atiny indray rehefa mikohaka mba tsy hahatonga ilay fifindrafindrana amin'ilay zavatra raisin'ny tanana. Dia tahaka an'izany koa tsy dia tsara intsony ny mifandray ilay tanana dia mitandrina tsara rehefa mandeha amin'ny toerana feno olona vahoaka dia miezaka arak'izay azo atao tsara mihitsy koa ny mihinana vitamine C mba hanampy ianao amin'ny hery fiarovana. Dia tena ho anareo rehetra izay aty ampitan-dranomasina ka mody any Madagasikara dia izao areo tsara le fepetra ny amin'ny hoe mise en quarantaine mandritra ny 4 andro mba hiarovana ny mpiarabelona ka ahafahana tena hoe miaro antsika ao anatin'izany valanaretina izany. Dia mila mahatoky ny tompo mandrakarivo isika fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra dia manao izay arak'izay azo ataontsika fa dia an'Andriamanitra ny sisa. Andehantsika ravana hivavaka apetrakantsika amin'ny tompo ny zavatra rehetra fa tsisy afa-tsy ao amin'Andriamanitra rery ihany no famonjenao antsika. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra rainay io midera sy mankalaza anao zay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra masina, Andriamanitra be voninahitra ianao, ilay Andriamanitra mifeny zavatra rehetra, manjaka amin'ny zavatra rehetra, tompony zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitray, naharo izao zavatra rehetra izao ianao ary tena tia ny olombelona tokoa ka nanomeny zanaka ao ho faty teo ambony azy fijaliana ho fanavitana sy famonjenanay. Amin'izao zava-misy ankehitriny izao Andriamanitra dia fantatray fa tsy mijery fotsiny ianao ary tsy mitaredretra ianao, heninao ny vavaka sy ny fitaranatra izay efa nasandratra teo anatrehanao fa mbola arahany sy tohananay hatrany zany ankehitriny mangataka ny famondram-ponao mifona aminao ny amin'ny fahotana izay mavesatra tokoa eto amin'ity tany ity ary mangataka aminao Andriamanitra anasitrananao ity zao tontolo izao ity, anafoananao io valanaretina coronavirus io, hiarovanao ny Madagasikara sy ny olona rehetra mba tsy ho voany izany ary ankehitriny dia mivavaka indrindrandrindra ihany koa ny mba tena ho betsaka ny fanahy hovonjena hiverina aminao no ny amin'ny fisiny izao valanaretina izao ary apetraka fiainao ampelantananao ny fiainanay. Esory ny tahotra sy ny tebotebo anatin'ny olona ny amin'izay zavatra mety hitrangany amin'ny ampito sy ny amin'ny ho avy, voaka ny fatokinanao sy ny teninao no hibahana ty anatinay fa matoky ianao ilay efa niteny manao hoe ny anjelan'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Tsy hanan-java-mahoro ianao izay matahotra anao ary izany teny izany no tiana hiazonina mandrakariva ka dia izay mijery ny zanaka dia ahita fiainana sy fanasitranana dia ho voninahitra ao no iseho na dia ao anatin'izao zavatra rehetra misy izao ary mahatoky ianao izay ary mametraka feno ampelantananao satria tsisy maharombaka izay eo an-tananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany, misaotra indrindra raha eo. Amen.